Dia izay fanadihadiana izay manakatona antsika ny lafim-baovao ara-politika hivadika tontolom-baovao hafa isika. Nananateraka fiainana tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity ny teo anivon'ny sampandrara misana ny fananantany nandritra izany no hitondrany izy ireo fanazavana mikasika ny fanomezana tany be velarana ho an'ireo mpandrara vahiny. Tsy mbola misy ny fanomezana lalana vahiny vitany eto Madagasikara raha ny lalana misy amin'izao fotoana izao hoy ny tale jeneralin'ny sampandrara misahana ny fananantany eo anivon'ny primatura lefitra misahana ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana. Nambaran'ity tompona andraikitra ity ihany koa fa ny lalana 24 tsirika 420 tamin'ny 20 jolay 24 dia mamela ny fahafahan'ny olona rehetra mangataka tamin'ny mpanjakana ary misy ny fepetra samihafa mifehy izany. Ary ny teny mita izay nivoaka ny 20 oktobra 20 izay navoaka ny primatura lefitra misahana fanajariana ny tany no mifehy fangatahana mahakasika ny tany be velarana mihoatra ny 520 hektara. Mahakasika indrindra io teny mita io dia misy departementana ministera maromaro izay tsy maintsy atsoina rehefa hita zany fa tokony hirosoana ny fandinihana ny fangatahan'ny investisseur anankiray dia antsoina zany departementana ministera hafa izay ifandraisany projet io. Ohatra hoe raha nitatsika eo zao raha raisitsika hoe tojigrina resaka fambolena zatrofany no fangatahana izay projet izay nataony dia izay departementana ministera zany mifandray amin'izay projet zay dia tsy maintsy atsoina hiaran-dinika zany ny vinavinanasa sy nylay investisseur atao. Rehefa vita ireo dingana rehetrarehetra ireo dia mizotra ho amin'ny fametrahana ny fangatahana ny dosia eny anivon'ny sampandraran'ny fananantany sy ny fandrefesatany amin'ny toerana izay misy an'ilay tany mandeha araky ny fangatahana tany mpanjakana rehetra izy rehefa avy eo. Tsapa nanomboka zany nivoahany io teny mita io fa ny ena dia ny ena ny spéculation zany amin'ny resaka fanodinkodinana tany amin'ny tany be velarana fa ho an'izay rehetra te hangataka dia avy hatrany dia nametraka ny fangatahany ara-dalàna tetỳ anivon'ny sampandrarany fananantany. Amin'izao fotoana izao dia 5 fangatahana nahazo fampanofana izay manodidina 7 hektara isaky ny mpandrara ary 4 ireo ny lavina na nahato ny fandinihana ny atota taratasy mandra-pafen'ny fepetra na ny lavina mihitsy noho ny tsy fanaran-dalàna. No mariany teo anivon'ny primatura lefitra misahana fampandrosoana fa mbola manohy ny politika fanavozana ny fananantany izy ireo na dia efa nitsahatra aza ny famatsim-bola izay ataon'ny sehatra iraisam-pirenena.